Matio toko faha 1:20. Jesosy Kristy manambara mpahibe maso ny mahampanjaka azy. Matio toko faha 1:20 andininy voalohany hatramin'ny faha 1:20. Ary raha nanakaiky ny Jerusalema izy ka tonga tao Betifaga any tendrombohitra Oliva, dia naniraka mpianatra roalahy Jesosy ka nanao taminy hoe: mankanesa amin'ny rovohitra tandrifinareo roa, ary miaraka amin'izay dia hahita biriky mifatotra sy ny zanany eo aminy ianareo. Vahao izy dia ento ety amiko. Ary raha misy miteny anareo dia lazao hoe misy raha nalany tompo azy, ary dia havelany ho entina miaraka amin'izay izy. Izany dia tonga mba hahatanteraka izay nampilazaina ny mpaminany hoe: lazao amin'izy io na zanakavavy, indro ny mpanjakanao avy ho anao, malemy fanahy sady mitaingina boriky, dia zanaky ny boriky miasa. Zakaria 5:5. Ary dia nandeha ny mpianatra ka nanao araka izay nandidiany Jesosy azy, dia nentiny ny boriky sy ny zanany, ary nataony teo amboniny ny lambany, ary Jesosy dia nitaingina azy. Ary ny ankabeazan'ny vahoaka dia namelatra ny lambany teny an-dalana, ary ny sasany nanapaka rantsakazo, dia nahahany teny an-dalana koa izany. Ary ny vahoaka izay nialoha azy sy izay nanaraka azy dia niantso hoe: Hosana ho an'ny zanaky Davida, isaorana ny izay avy amin'ny anaran'i Jehova, Hosana any amin'ny avo indrindra. Salamy 9:20. Ary noho ny efa tafiditra tany Jerusalema izy, dia nihorakoraka ny tanàna rehetra ka nanao hoe: iza moa izao? Ary ny vahoaka nilaza hoe: izao no Jesosy mpaminany izay avy any Nazareta any Galili. Jesosy nandroaka ny mpivaritra hiala teo an-kianjan'ny tempoly. Matio 1:20 andininy 12 hatramin'ny 17. Ary Jesosy niditra teo an-kianjan'ny tempolin'Andriamanitra, dia nandroaka izay rehetra nivaritra sy nividy teo an-kianjan'ny tempoly, ka nanjera ny latabatry ny mpanakalo vola sy ny fipetrahan'ny mpivaritra ny voromahailala. Dia hoy izy taminy: efa voasoratra hoe, ny tranoko hatao hoe trano fivavahana, Isaia 45:17. Fa ianareo kosa manao azy ho zohy fieren'ny jiolahy, Jeremia 7:1. Ary nisy jamba sy mandringana anatina azy teo an-kianjan'ny tempoly, dia nahasitrana azy izy. Fa noho ny hitany lohan'ny mpisorona sy ny mpanoradalàna ny zavatra mahagaga izay nataony, sy ny ankizy madinika miantso eo an-kianjan'ny tempoly ka manao hoe: Hosana ho an'ny zanaky Davida, dia tezitra izy ka nanao taminy hoe: renao va izay lazain'ireo? Dia hoy Jesosy taminy: eny, tsy mbola nivakinareo va ny teny manao hoe: avy amin'ny vavany ankizy madinika sy ny zaza minono no nanamboaranao fiderana? Salamy 9:2. Dia nandao azy izy ka niala tao an-tanàna hankany Betania, ary dia nitoetra tao mandritra ny alina izy. Jesosy nanozona ilay aviavy tsy namoa. Matio 1:20 andininy 9 hatramin'ny 12. Ary noho niverina maraina hankany an-tanàna izy, dia nona. Ary nahita azo aviavy anankiray teo amoron-dalana izy, dia nankeo aminy, kanjo tsy nahita na inona teo aminy afa-tsy ravina ihany. Dia hoy izy taminy: aza misy voa avy aminao intsony mandrakizay. Dia maina vetivety foana ilay hazo aviavy. Ary noho nihitany mpianatra izany, dia gaga izy ka nanao hoe: nanao ahoana reny dia nahamaina vetivety io aviavy io? Ary Jesosy namaly ka nanao taminy hoe: lazaiko aminareo marina tokoa, raha manam-pinoana ianareo ka tsy mianahana,
dia tsy izao natao tamin'ny aviavy izao ihany no vitanareo, fa raha hiteny amin'ity tendrombohitra ity azy ianareo ka hanao hoe misy ny ra ianao ka mianjerahany an-dranomasina, dia ho tonga izany. Ary na inona no angatahinareo amin'ny fivavahana atao amin'ny finoana, dia ho azonareo. Miahiahy ny fahefan'i Jesosy ny lohan'ny mpisorona sy ny loholona. Matio 7:17-20. Ary rehefa tafiditra teo kianjan'ny tempoly Jesosy ka nampianatra, dia nanatina azy ny lohan'ny mpisorona sy ny loholona ka nanao hoe, fahefana manao ahoana no anaovanao izao, ary iza no nanome anao izao fahefana izao? Ary Jesosy namaly ka nanao taminy hoe, izaho kosa hanontany anareo zavatra iray loha, ary raha ho valianareo zany, izaho kosa dia ilaza aminareo izay fahefana anaovako izany. Ny batisan'i Jaona, avy taiza moa izany? Avy tany an-danitra va? Sa avy tamin'ny olona? Ary izy ireo niara-ny saina ka nanao hoe, raha ho lazaintsika hoe mantsy avy tany an-danitra, dia ho valiany hoe sika, ka nahoana no tsy nino azy ianareo? Ary raha ho lazaintsika hoe kosa avy tamin'ny olona, dia matahotra ny vahoaka isika, satria ataon'izy rehetra ho mpaminany Jaona. Dia namaly an'i Jesosy izy ka nanao hoe tsy fantatray. Dia hoy Jesosy taminy, izaho kosa tsy ilaza aminareo izay fahefana anaovako izany. Fanoarana ny amin'ireo zanaka mirahalahy. Matio 1:15-20. Fa ahoana kosa no hevitrareo? Nisy lehilahy nanana zanaka roalahy. Dia nankeo amin'ny lahy matoa izy ka nanao hoe, anaka, andeha miasa any amin'ny tany mboaloboko anio. Fa namaly izy ka nanao hoe, tsy andeha aho. Nefa no ny afaka izany, dia nanenina izy ka nandeha ihany. Dia nankeo amin'ny faralahy izy ka niteny toy izany koa. Ary izy namaly ka nanao hoe, handeha aho tompoko. Kanjo tsy nandeha izy. Ka iza moa amin'izy mirahalahy no nanao ny sitrapony irainy? Hoy izy, ny lahy matoa. Dia hoy Jesosy taminy, lazaiko aminareo marina tokoa, fa ny mpamory hetra sy ny vehivavy janga efa mialohanareo ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fa Jaona nankany aminareo tamin'ny lalan'ny fahamarinana, nefa tsy nino azy ianareo, fa ny mpamory hetra sy ny vehivavy janga no nino azy. Fa ianareo kosa, na dia efa nahita izany aza, dia mbola tsy nanenina mba hinonareo azy. Fanoarana ny amin'ireo mpiasa tany. Matio 1:17-20. Miaino fanoarana hafa koa. Nisy lehilahy tompontrano nanao tany mboaloboka, dia namefy azy manodidina, dia niady famiazana teo anatiny, dia nanao tilikambo, ary dia naofany tamin'olona mpiasa tany zany, ka nandeha ho any amin'ny tany hafa izy. Ary rehefa mbiakaiky ny tao-pahavokarana, dia naniraka ny mpanompony izy hankany amin'ny mpiasa tany handray ny vokatra. Fa ny mpiasa tany nisambotra ny mpanompony, ka ny anankiray no kapohiny, ary ny anankiray no vonoiny, ary ny anankiray no torahany vato. Dia naniraka mpanompo hafa koa indray izy, maro no ny teo, fa nataony toy izany koa ireny. Ary no ny farany dia naniraka ny zanany hankany aminy izy ka nanao hoe, hanaja ny zanako izy. Kanjo ny mpiasa tany no nahita ny zanaka, dia niresaka hoe, ity no mpandova, andeha ho vonoitsika izy, dia ho lasantsika ny lovany. Ary nisambotra azy izy ka namoaka azy teo ivelan'ny tany mboaloboka, dia namono azy. Koa raha tonga ny tompon'ny tany mboaloboka, hataony ahoana moa zany mpiasa tany zany? Hoy izy taminy,
Hataony loza tokoa ny handinganana izany olon-doza izany, ary ny tany voaloboka dia haofany amin'ny mpiasa tany sasany izay hanome azy ny vokatra amin'ny fotoanany avy. Hoy Jesosy taminy: tsy mbola nivakianareo va ny teny amin'ny soratra masina hoe ny vato izay nilavin'ny mpanao trano dia izy no efa natao fehizoro, avy tamin'ny Jehova izao ka mahagaga eo masitsika. Salamo 8:20, 2:20 sy 3:20. Ary noho izany dia lazaiko aminareo hoe hesorina aminareo ny fanjakan'Andriamanitra ka omena izay firenena mahavokatra ny voany. Ary izay potraka amin'ity vato ity dia ho torotoro, fa nazovinazovy ny hianjerany dia ho mongomongo. Ary rehefa reny lohan'ny mpisorona sy ny fariseo ny fanoharana nataon'i Jesosy, dia fantany fa ny tenany no nolazainy tamin'izany. Dia nitady hisambotra azy izy, saingy natahotra ny vahoaka, satria nataony vahoaka ho mpaminany Jesosy. Sia
Javani